Aleluia, aleluia. Dia miarabantsika indray ny mpianovana tratran'ity fotoana ao anatin'ny fandaharana baiboly teny velona iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra ny Révérend Dimy Andriason ivavaka tompoko. Dada malalo tsara mpanao tsara matoko sy mary ianao, mamangy ny tsiray amin'ny alalan'ny teninao ianao, manorina amin'ny finoana ianao, dia mampiona aminay amin'ny anjara voatendry natokanao anay amin'ity tontolo andro ity. Sambatra manina anao zay, sotra fanay masina. Amen, amen. Wow! Fandaharana baiboly teny velona. Mifamatotra ny Tenin'Andriamanitra sy ny finoana. Baiboly teny tsisy azahoana sitraka eo anatin'Andriamanitra raha tsisy finoana. Tantsika zany eo amin'ny Hébreo 1:15. Mitady finoana Andriamanitra. Hoy ny baiboly hoe mora tonga ny zanak'olona mbola hita finoana va? Be da be mantsy ny olona mieritreritra hoe ny zava-dehibe dia Kristiana, makany tempolo dia mivavaka. Marina daholo zany ry havana. Mivavaka tena fiainan'ny mpino. Tahaka hoe mpivarokena dia mivarokena ny ataony. Ny mpivarotra anana dia mivarotra anana ny ataony. Fa mivavaka dia mivavaka no ataony. Zany hoe ny fiainana kristiana dia mifamatotra amin'izay atao hoe fiainan-bavaka. Zany hoe fifandraisana, firaisana, fiarahana amin'Andriamanitra. Hoy ny tompo amin'ny Jaona 5:15. Fa raha miray amiko ianareo, zany hoe nateraka indray ianao, manana antoka ianao fa zanak'Andriamanitra araka ny tenin'ny tompo hoe fa zay rehetra nandray azy ka mino ianary ny miniero tonga zanak'Andriamanitra. Ka zanak'Andriamanitra ianao. Dia hoy ny Tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:15 io. Ka mitoetra aminao ny teniko. Dia amoby dabe nareo ary nivokatra reo dia hitoetra. Fa raha misaraka amiko nareo tsy mahefa ninina. Rehefa mitoetra aminao ny Tenin'Andriamanitra zany dia mamoa ianao. Zay le tiako resaranao tery aloha hoe nateraka indray ianao, tonga zanak'Andriamanitra ianao. Ho an'ny zanak'Andriamanitra ny Tenin'Andriamanitra tena primordial, tena tsy azo elana. Antom-piainantsika ry havana, aina ho anao io. Ary ny olona manam-patakarana fanjakan'ny Tenin'Andriamanitra dia olona imperturbable zany, olona tsy voahozongozona amin'izao fiainana zao, fa olona mahatoky. Fa ny Tenin'Andriamanitra tonga ao aminy dia araka ny teny tao amin'ny boky ny olona 2:4 hoe ary aina ho amin'ny mandray azy ary mitondra fahasalamana ho amin'ny vatany rehetra. Le aina entin'ny Tenin'Andriamanitra eto dia io le atao amin'ny teny grika hoe zoe, le fiainana, le fiainan-danitra tonga ao amin'ny fiainan'ny olona manana ny Tenin'Andriamanitra dia mitondra fanasitrana. Zaho mahita ny fiainanao miova sady androany. Mahita ny fiainanao miavaka. Satria nanapa-kevitra ianao anaraka ity fandaharana ity. Be da be nge ny olona natsony. Fa misy olona zao dia hoe zay ndre Révérend sy ny resany. Tadidio fa tsy zany no miresaka fa ny tompony manana hafatra ho anao. Fitaovana fotsiny ampitondra teny. Fa ny zavatra hitranga eo am-pahinona n'ity hafatra ity zay anova ny tantaram-piainanao, anova amin'ny fifandraisanao sy ny hazakazaka ataonao miaraka amin'ny tompo dia mifanapa-kevitra ao. Baiboly nisy fotoana rehefa nitefa tao amin'ny tokantrano iray ny Tenin'Andriamanitra dia hoy ny baiboly hoe taitra le manam-boninahitra satria nanana an'ilay mpanompony narary izy. Zay efa natao ny fitsaboana rehetra dia efa lany aika ny dokotera dia hoe mavahoana amin'ny fahafatesana dia tsy naniraka mpanompo ilay manam-boninahitra fa izy ny nanisy teny dia lasa nitady an'i Jesosy izy. Ary rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy izy dia hoy Jesosy hoe inona ny tianao ataoko aminao. Dia hoy izy hoe manona teny ianao dia mino afasitrana marariko. Dia hoy Jesosy taminy tongava araka ny finoanao. Dia lasa leralelah nandeha nody tampifaliana mpiravoravoana satria tany anatiny raisy lahatra izy. Fa matoky amin'ny tenin'ny Andriamanitra, marina amin'ny tenin'i Jesosy, tsy miverina zany teny zany raha tsy matosa ny kinasany. Dia misy olona niazakazaka avy any an-trano nanato azy tompoko, aza misahirana tsony eo fa salama lay mpanomponao. Ry havana malala mpanaraka ity fandaharana ity.
mandefa teny Andriamanitra de manasitrana. Le teny misy elanelan-tany fa tsy voasakan'ny elanelan-tany ny herin'ny tenin'Andriamanitra. Ary androany ianao manaraka ty fandaharana ty mety mila vahaolana angamby ianao, mila kasika angamby ianao, fa ninona ndraindrainao avy amin'Andriamanitra tsy rendremana ny sofiny fahamarintsara ary tsy fohy ny tanana lava mahakasika mamonjy ny fiainanao. Nisy reny mpianakaviana iray tany Imbositra ny antso aho, azafady Révérend ozy fa nisy namako mba mifampizarako ny tamavesatra ozy, niteny tamiko hoe atsoy Révérend fa raha hivavako anao izy mino fa hivany olo anao. Ny olako izy nandritrany ray volana zay de mivoatra natao ny karazam-pitsaboana fa za nefa mpanompon'Andriamanitra, vadiko a mpanompon'Andriamanitra, fa tena manahira raha mihitsy ozy ty le raha mandrika ohatra nanaraka aty tsy niteny tsara, mba novavaka Révérend ozy fa mino fa raha manonony ianao de tsara io. Zay zany oa manomboka mifali de miravoravo ianao 10 minitra taorinan'izay de lasa izy nankany ny trano fidiovana de nijerena izy taitra izy fa maina ny tao sitrana tanteraka. Inona ny tiako lazaina anao, izy any Imbositra, za ty Tenin'Andriamanitra namotsitra teny taka an Jesosy namotsitra teny de nikasika an'le marary ny manam-boninahitra tany an-tranony, namotsitra teny de nikasika azy koa tao an-tranony, salama izy. Nizaniza manaraka ty fandaharana ty miandrandra kasik'Andriamanitra ianao, mamotsitra ny tenim-pahasoavan'Andriamanitra aminao manafaka anao ny tompo, manasitra anao ny tompo, mampandresy anao ny tompo, mamady ny olana ara-tribonaly, ny olana arakasa, ny zavatra kinasa sy heverina rehetra miraviny zany amin'ny anaran'i Jesosy, raiso mikasika tain'ny tompo manokana ianao. Faly alefaso aty ny fijona vavombelonao rehefa misy zavatra mitranga fa mampahery anay zany. Samy tain'ny tompo daholo de tontolo andro mahafinaritra fe mivoninahitra tompoko. Amen.